Fa ny miarabantsika tsiraray avy indray ao anatin'izao fizarana mamy izao. Izao ny teny nambaran'i Jesosy Kristy ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Ao Matthieu 10:12-20. Ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Mety mampieritreritra ihany hoe fizarana mamy ve zany? Ohatra ny toa-mampatahotra izy zany zany ve mifanarahana an'i Jesosy Kristy ho alan'ny olona rehetra? Fa ny tenin'Andriamanitra misy teny fampanantenana mampahery, mamelombelona fanantenana, fa misy koa fampitandremana ihany koa ao amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary amilazana zany Jesosy Kristy dia izao, te hampitandrina antsika izy kanefa sady maniraka antsika ihany koa. Raha dinihina ny fiainana ety ambonin'ny tany raha ny Baiboly no resahana dia izao, tontolo anankiroa, misy adi-panahy anankiroa tena mifanohitra mihitsy. Andriamanitra te hamonjy ny olona ary dia nandefa ny zanany ao amin'ny fanjakany mazava, fa ny devoly kosa izay efa nazera tety ambonin'ny tany dia izy ao amin'ny fanjakany maizina. Ao amin'ny fanjakany maizina izy. Dia voalaza eto hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo. Ny fankalana dia avy amin'ny devoly. Ny devoly dia tsy tia ny olona, fa tena halany ny olombelona satria ny olombelona no naka ny toerany izy no toeran'Andriamanitra tany an-danitra fa rehefa nanota izy dia nazera tety ambonin'ny tany izy ary ny olombelona nataon'Andriamanitra kosa nefa hidera azy, hanome voninahitra azy. Tena mialina izy ary fantany fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Araka ilay voalaza ao amin'ny Jaona 4:7 filazantsara ny Jaona 4:4 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Fantany fa tena nafon'Andriamanitra mihitsy ny zanany ho famonjena ny olombelona izay ampijaliany devoly ety ambonin'ny tany. Iny andiny tsotra masina amin'ny teny frantsay dia izao ny firazany hoe car Dieu a tant aimé le monde. Satria Andriamanitra fa toy izao no tena nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Zany hoe tena tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Fantatry ny devoly zany dia hozy ny devoly hoe tena reto indray dia fahavaloko ireto. Ary fantatry ny devoly ny hafarany fa ho any amin'ny afo tsy mety maty. Ho any amin'ny farihin'ny afo tsy mety maty izy. Dia ny olombelona rehetra koa tia no tonga any daholo. Zany no mahatonga hoe vao nanorina olona voalohany Andriamanitra Adama sy Eva tonga dia nataony izay hahatonga azy ho lavo. Fa Andriamanitra kosa ny alanenina nandefa ny zanany ety ambonin'ny tany. Jesosy Kristy ho fahazavany izao tontolo izao. Ny devoly amin'ny fanjakany maizina, fa Jesosy Kristy kosa fahazavany izao tontolo izao. Jerevantsika ange ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona 2:2 amin'ny 9:7 dia izao hoe izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Eo anatrehan'Andriamanitra zany dia miharihary mihitsy hoe rehefa mankahala ny olona anankiray dia lasany amin'ny fahamaizinana izy zay. Mila mandiny teny tsika. Etsy ambony milaza hoe ho alan'ny olona tsika izay ao amin'ny Kristy noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa zao misy koa kristianina mankahala ny rahalahiny. Milaza izy fa ao amin'ny mazava kanefa mankahala. Zany hoe ambany tosika ny devoly. Tena mila fitandremana be. Toy ny le teny dia izao amin'ny 10:10. Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Mazava be mihitsy ny olona amin'ny mandeha amin'ny mazava dia mandeha amin'ny fitiavana. Fa mandeha amin'ny maizina mandeha amin'ny fankahalana. 10:12 fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina. Ka tsy mahalala izay alehany. Aveo ny mpandeha fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany. Satria ny maizina no efa mahajamba ny masony. Ampiasain'ny devoly dia jamba ny masony dia fankahalana. Tandremo ny fankahalana. Raha mihevitra ianao ao amin'ny Kristy ka misy fankahalana tonga anatinao dia tena toero zany amin'ny anaran'i Jesosy fa hitondra anao any amin'ny fahaverezana miaraka amin'ny devoly. Ny fankahalana dia avy amin'ny devoly ary matoa izy nankahala ny anaran'i Jesosy Kristy dia satria fantany fa tsy misy famonjena
azon'ny olombelona raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asan'apôstôly toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo misy an'izay. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoana famonjena. Ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famonjena. Mila mitandrina antsika fa halan'ny olona izay rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy fantatrinao na fa tena ao amin'i Jesosy Kristy na mbola tsy ao. Fa ny apôstôly tamin'izany dia tena miala tsiny amin'ny teny vahiny hoe victime. Ny apôstôly tamin'izany fotoana izany rehefa lasa Jesosy Kristy dia saika maty martyr avokoa, ary ny ankabeazan'ireo namono azy dia ireo jiosy izay mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, izay Andriamanitra ivavahantsika. Satria izy ireo tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy dia azony devolina ampiasaina izy. Mahavariana be ny famarinan'ny teny soatra masina. Azony devolina ampiasaina izy satria izy tsy nandray an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nitondra ny fahazavana. Dia na dia ireo fariseo ary dia nikomy hamono. Ary be dia be matiny tamin'izany. Efa nampitandrina rahateo koa moa Jesosy Kristy fa maro izy amin'izany fotoana izany ny ao anatin'ny fianakaviana misy ray aman-dreny hanolotra ny zanaka. Misy zanaka hanolotra ny ray aman-dreny. Misy mpiray tam-po hanolotra ihany koa. Izany hoe tena na ny manodidina anao ary izany rehefa tsy ao aminy Jesosy Kristy dia fankahalana no anjaka ao aminy. Fa na ny devoly no anjaka ao aminy dia mampitandrina eto Jesosy Kristy hoe ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Izany izay olona tsy ao amin'i Jesosy Kristy zany azony devoly ampiasaina avokoa. Noho izany dia mampitandrina izy eto. Manome vahaolana kosa nefa Jesosy Kristy fa tsy hoe mampitandrina fotsiny izy. Ao amin'ny Matio toko 7:21 dia izao voasoratra hoe indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Izany ondry eo ampovoan'ny ambodia izany tsy maharesy ny ambodia mihitsy raha mandeha amin'ny saina. Koa endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Le hoe endry rehefa nikarokaroka ny tena dikany zany midika teny fototra dia izao hoe mila mailomailo. Tsy tonga dia mafanafana vo be dia mandeha. Mba hahatonga ny ten'Andriamanitra hiparitaka any amin'izay tena nirahana azy dia mila tena mailo tsara, mitandrina tsara zany. Mitandrina tsara ny menarana dia mandeha moramora. Janona izy rehefa tokony hijanona. Fa zao kosa rehefa hitany hoe tokony eo amin'izay tokony hiteny, rehefa mahazo consigne izy hoe tena milamina, io tokony atakina izay tonga dia mandeha tonga dia manambara izay tokony ambara izy. Tahaka izany koa tsika anatrehany fitarihan'ny fanahy masina. Endre tahaka ny menarana ozy. Mora tahaka ny voromailala. Leo mora tahaka ny voromailala dia izao. Ny voromailala dia marina hitantsika mitoetra ny moramora, olona ohatran'ny tsotsotra fiainana. Fa ny voromailala dia tokapo. Pura ozy ny vazaha. Raha dia izay ny andikana azy tena tadiavina dika teny fototra dia izay. Tena hoe tsisy fangarony. Tao amin'ilay epistily nivakitsika tao amin'ny Jaona toko 2:7 teo dia hoe izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa makaran'ny rahalahy dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Zany le misy fangarony zany. Ary rehefa misy fangarongarony ao anatinao rehefa tsy Jesosy Kristy iray manontolo, tsy mifangetahetana, tsy ao anatinao ny fangetahetana hoe tena sitrapon'Andriamanitra iray manontolo no ataonao dia azony devoly hidirana. Tahaka izany ireo jiosy tamin'izany izay mivavaka nanenjika kristiana namono satria tsy Jesosy Kristy ilay tena feno no ao anatiny. Izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra hoy ny teny soatra masina nambaran'i Jesosy Kristy. Noho izany zany dia izao no hafatra. Mila endry tahaka ny menarana, tandrina tsara, mangataka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, ary mila tena tsisy fangarony eo amin'ny fonao hainoanao ny feon'Andriamanitra mitarika anao. Ary eo koa ianao tsy ho lasa mpankahala. Fa ny fankahalana dia avy amin'ny devoly. Fa izao kosa nefany, izao ny toy ilay teny teo hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ho halan'ny olona ianareo, ho an'ny olona rehetra ianareo no ny anarako ho Jesosy Kristy. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Aoka haritra dia aoka hitondra ho voninahitr'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo na dia mankahala ary izao tontolo izao ao amin'i Jesosy Kristy tsika mila maharitra hatramin'ny farany, mila endry tahaka ny menarana, mila tsisy fangarony tahaka ny voromailala. Tahiny Jesosy daholo ary anao izay mbola tsy nandray Jesosy dia tapao ny hevitrao. Aoka tsy ho tara ianao.